vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety tsy mba asa amin'ny fofeno fifaliana tanteraka tompoko no androsoana indray atao anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana zay mba hifanomezantsika mianakavy ity afana mandre ny tenin'Andriamanitra sy ny avatr'Andriamanitra miaraba ny pasteur Andry Alvarez miaraba no pasteur tovona rivotra maro vony ary miaraba ny teknisianina rehetra ambadimbadika miandamiambavy ao mikitikitika ny table sy ny ordinateur ambadika ao sy ny émetteur ambadika ao ary miaraba ihany koa itsika mianakavy zay manaraka na zay misy anao tononao atsika mianakavy fahasoavana fiadanana ary ny fitahin'Andriamanitra hoy baiboly manao hoe antsoa dia hovaliko ianao ary anehoako zavatra lehibe sy saripatarina izay tsy fantatrao mialohan'ny idirantsika ho anatin'ny famakinan'ny tenin'ny soratra masina dia mba hiaraka hivavakantsika aloha ametraka ny fandaram-potoana eo ambany fitatana ny fanamasin'Andriamanitra sady raha teo ihany koa mba hivavaka ho anao zay matsiaro tena somary reratreraka kely angamba ny arabatana misy fikorotanana kely anatin'ny saina sy ny foa mety marary mihitsy ianao an'ity andro anio ity ny Andriamanitra zay toriana sy ambara eto dia mbola tsy miova omaly anio ary homandrakizay hivavakantsika tompoko Andriamanitra ray io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy manana fotoana indray mba afahana mitory ny filazantsara afahana mitory ny teninao zany raha teo ny baikonao ry tompo manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra mitory ny filazantsara ny olombelona rehetra ary zany mahatonga anay ihany koa tsy reraka mihitsy eo ampanambarana n'izao avatr'Andriamanitra izao noho izany dia mangataka ny fanainao masina tompo hametraka teny ao ambavan'ny mpanomponao hanolotsaina ny mpanomponao ampianatra ny mpanomponao ary ho andretolona zay ao anatina tsy fahasalamana na ny fonony salamina ny vatana na anatin'ny saina misy fikorotanana na mety misy asany maizina mihitsy manarotsarona azy amin'ny anaran'i Jesosy no andediko an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ny anapotena an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ny androako ny asa maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny anapoteko ny fanamaloto sy ny fanaratsy rehetra miala ny fivitosany anaty kiboa miala ny fivitosany anatin'ny vatanany miala ireo fanahy mampafanimpanina manefijensinareo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo tapahana sy rahavana ny ozona rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo mahery ny anaran'i Jesosy mahery ny rahan'i Jesosy manasitrana n'ity olona ity manafaka n'ity olona ity noho izany miala ianao satana miala ny fanahy maloto amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy miala daholo ny tafiky ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo aoka ianao anasitrana zao dia zao aoka ianao anafaka zao dia zao aoka ianao amonjo ny mpanomponao aoka ianao hikasika ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saotra indrindra tompo amen zao maka tenin'Andriamanitra antsika pasteur misaotranao ny amin'izay vavaka izay petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy amby folo andiny faraika amby roapolo vakitsika petera voalohany toko faharoa andiny faraika amby roapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ho amin'izany no ny antsoina anareo fa Kristy aza efa nijaly amonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba anaranareo ny diany izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavany
raha notevetevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy mba nandrahona fa nanolotra ny adiny ho ampitsara marina, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany te ambony hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana anareo. Fefa ninety nondry ianareo nefa ankehitriny dia niverina ho amin'ny mpiandry sy ny mpitandrina ny fanahy inareo. Amin'ity andro anio ity pasteur Andry Alvarez dia hianaritsika aloha hevitra lehibe mahakasika ny amin'ny hoe ny fomba handraisana sy azahoana ireo tombontsoa be dia be tamin'ny nafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Inona avy re tombontsoa zay tokony ho raisina, satria raha vao tsy fantatsika zay tombontsoa zay dia lasa routine ilay fivavahana, ary misy ndray ny mivavaka fa tsy hainy no mandray an'izay ilay tombontsoa zay. Any ka raha toriana foana ny hoe maty ho anao ny tompo, efa nitondra ny entanao izy, dia ohatra ny lasa resa be fotsiny hoe nitondra ny entanao izy fa le entana eo ihany, fa inona koa no entana nentiny eo. Dia vokatry ilay tsy fahalalana dia ho ilay ten'Andriamanitra manao hoe horingana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Io loha-hevitra io no resantsika androany, ary anasana ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, ny vahoaka malagasy rehetra amin'ity andro asabotsy ho avy zao ity. Asabotsy ho avy izao voalohan'ny volana marsa, voalohan'ny volana avrily azafady dia entanina ho tongoka isika mianakavy ao amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko manerana ny Tananarivo. Zay no resantsika pasteur mahakasika an'izay le hoe tombontsoa azo avy tamin'ny hazo fijaliana zay nahafatesan'ny tompo izay. Raha ho averiko kely aloha ny fanazavana tao amin'ny testamenta taloha dia nifidy firenena anankiray Andriamanitra, dia ny zanak'Israely taranaka avy amin'ny Abrahama, dia tao amin'ny Isaka, Jakoba, dia tao amin'ny Joda amin'ny Rahalavy nahazo tany amin'ny Davida, dia avy eo nivoaka tao amin'ny Josefa sy Maria, dia Jesosy Kristy tompo lay tonga nofo. Nifidy an'io firenena io Andriamanitra, ary io firenena zanak'Israely io no voasoratra voalohany ao anatin'ny baiboly hoe fiangonana na hoe olom-boafidy. Ny zanak'Israely zany no tenena amin'izay hoe olom-boafidy na fiangonana izay raha ny testamenta taloha no hojerentsika. Misy teny fikasana be dia be zay nomen'Andriamanitra any Abrahama. Raha vao nivoaka tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Harana izy, dia misy teny anankifito, tombontsoa anankifito, na hoe fitahiana fito nomen'Andriamanitra any Abrahama. Ovakiko le izy dia ozy ny baiboly hoe dia atonga anao firenena lehibe aho, sy alehibe ny anaranao, ho fitahiana tokoa ianao, hita zay manisy soanao aho ary hanosona zay manosona anao, ary aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Reo le fitahiana anankifito zay nomen'Andriamanitra any Abrahama, ary ireo zavatra ireo dia niampita tamin'ny taranak'i Abrahama. Mazava ho azy pasteur fa ny firenena jentilisa akoatra ny Israely dia tsy mba nahazo an'ireo teny fikasana ireo. Voalohany amin'io ireo tany arabo maro isan-karazany, ireo afrikanina maro isan-karazany tafiditra ao anatin'izany malagasy, ny européanina, ny aziatika, sy zao firenena rehetrarehetra zao, zareo komoro koa tafiditra ao anatiny io. Tsy nahazo an'ilay teny fikasana.
zany hoe tena notsofin'Andriamanitra rano manokana ireo zanak'Israely ireo. Ary jereo tsara nefa na dia tao anatin'ny didy folo aza le hoe aza mamon'olona, aza mamon'olona, de raha nisy tena olona namon'olona be indrindra tao anatin'ny baiboly de i Davida. Nefa io lehilahy io voalaza amin'ny baiboly fa olona araka ny fon'Andriamanitra, nefa mpamon'olona tena enjara be io. De inona no nahatonga an'Andriamanitra nakasitraka andry Davida? Ary misy fotoana za tena Andriamanitra mihitsy no mampirisika raha namono jereo fa eloko abe ho an'ny Saoly mpanjaka ny tsy namono any Agaga, ilay mpanjakany mpanjakany izy iziny pasteur i Agaga mpanjaka ao amin'ilay Samuel voalohany a 5:12 mpanjakany Amalekita. Tena naporosihana mihitsy zany vono ile rangaha io satria inona ny antony? Ilay taranaka Abrahama dia taranaka nahazo tombontsoa manokana, nahazo tombony manokana noho ny izay safidy manokana an'Andriamanitra. Izy rery ihany ny malala zany tsy azo discuter na hoe fa maninona kosa rangaha Andriamanitra no manao an'izany ahoana moa reo ihany no nofidiana. Andriamanitra tompoko tsy manao adosoana, Andriamanitra tsy mba mety diso, Andriamanitra tsy manenina amin'ny fanapahan-kevina, fa la zay lazainy de marina, zay teneniny de zay no izy. Taty amin'ny andron'ny testamenta vaovao nefa ny pasteur de hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:12 fa toy izao no tiavan'Andriamanitra ny izao tontolo izao. Eto ray zany tsy ny zanak'Israely manokana fotsiny fa izao tontolo izao izy de mba tafiditra amin'io ihany koa ny malagasy, tafiditra amin'io ny pays asiatique, tafiditra amin'io ny continent africaine, tafiditra amin'io koa zareo Comoriana sy zareo Seychellois ny Réunionnais, tafiditra amin'io dôlodôlo zany ny rehetrarehetra hoe nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fahanana fiainana mandrakizay, fahanana fiainana mandrakizay. De misy tenin'Andriamanitra mahakasika an'io le resaka i Abrahama teo ihany be dehibe ny amin'ny mahakasika ny tantaran'i Abrahama io, fa mba maka adalatsotra masina anankiray pasteur André Alvarez atao amin'ny Galatiana 4:7 de ny 9:7 de ozy ny baiboly hoe Kristina navitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona monjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona mihazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ihany koa ny fitahina ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana na amin'ny fanahy. De ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2, ny asan'ny apôstôly 2:2 dia zao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, zao no vaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe ny 9:30 fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ntsony Jehovah Andriamanitsika anantona azy. Hitanao tsara reo teny zay novakiko reo pasteur Alvarez sy ry mpijery-jaina fa miresaka Andriamanitra, miresaka ny mpanoratra ny bokon'ny Galatiana raha ny marimarina kokoa mahakasika ny amin'ny hazo fijaliana hoe ahoana ny fomba azahoan'ny jentilisa ilay tsodrano sy ilay fitahina ao amin'ny Abrahama. Dia mazava be ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Kristy ozona navitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voaozona monjy anay izy, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe ny fomba entina mandova pasteur ilay fitahin'Andriamanitra zay nataony tao amin'ny Abrahama de tsy maintsy mandalo aloha eo amin'ny hazo fijaliana, tsy maintsy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompo ny fototra na hoe ivo ho an'ny firenena rehetrarehetra indrindra fa ny firenena jentilisa toa antsika de tsy maintsy mandalo amin'io hazo fijaliana io. Zany hoe raha tian'ny olona ny voavonjy, raha tiatsika ny voavela heloka, raha tiatsika ny ho tapaka ny ozona, raha tiatsika ny ho sitrana ny aretina, raha tiatsika ny ho mpandova an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy de mandalo eo amin'ny hazo fijaliana.
inona moa le hoe mandalo amin'ny azy fijaliana le mandalo amin'ny azy fijaliana tompoko a tsy hoe milanja ny lakroa iny eo amin'ny tendakory tsy zay fa le hoe mandalo amin'ny azy fijaliana dio le apôstôly paoly voaombo miaraka amin'ny kristy amin'ny azy fijaliana aho ary tsy zatsony ny velona fa kristy ny velona ato anatiko raha nampianatra petera makasika an'le teny fikasana ao amin'ilay asan'ny apôstôly toko faharoa ny 9:30 teo dia misy teny eo amin'ny 9:30 manao hoe mibebay ianareo izany hoe raha tiany olona anankiray ny andovan'andriamanitra ao amin'ny kristy jesosy dia manombo ny nofomba amin'ny faniriana eo amin'ny azy fijaliana mibebaka miala amin'ny ratsy fanao araka ny teny soratra masina manao hoe zay manafina ny fahotantsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo raha mitsotra ny fahotantsika isika dia omen'andriamanitra famindrapo omen'andriamanitra famelan-keloko omen'andriamanitra fanadiovana ny otatsika sy ny helikotsika raha to ka mibebaka marina tsika ary manombo ny faniritsika eo amin'ny azo fijaliana jesosy kristy tompo inona moa le hoe manombo ny faniritsika sy ny filatsika eo amin'ny azo fijaliana azavaina kely makasy an'izay pasteur hoe inona zay hoe manombo ny nofo zay ny atao hoe manombo ny nofo a tsy sanatria koa re tsika indray niantona eo amin'ny azo fa jesosy efa niantona teo ary voalaza le bokin'ny petera voalohany toko faharoa teo fa teo amin'ny azo fijaliana jesosy a no nitondra ny vesatra ireo fahotatsika tena hoe nampahoriana izy nijaly izy nitevatevaina izy na dia tsy nanotakory azy na dia tsy nisy fitakaza teo ambavana dia nentiny teo amin'ny azy fijaliana ny fahotako nentiny teo amin'ny azy fijaliana ny ozona teo amin'ny fiainako nentiny teo amin'ny azy fijaliana ny trosako nentiny teo amin'ny azy fijaliana ny aretitsika rehetrarehetra dia raisinao amin'ny finono zany raisina amin'ny finono zany tsy ho hitany masonao zany fa ny maso ny fanahinao maso ny finoanao dia mahitaka amin'ny teny fefanentan'i jesosy teo amin'ny azy fijaliana ary zay le finoana zay le finoana zay raha lasa nambavy malala no miteraka n'ilay tombontsoa ngezabe ao anatsika ao a pasteur marina dia marina tokoa zany pasteur ary misaotra anao ny amin'izay fanazavana izay a misy tokoa ny tombontsoa maro isan-karazany a izay nomeny tompo atsika tsy hoe anankiray fotsiny tombontsoa tsy eo any an-danitra ihany zava-dehibe no any an-danitra ary zay nisy ny tombontsoa goavana lehibe hoe manana fanantenana zany tsika fa ray androany a dia tsy janona eto amin'ity tany ity ihany fandalovana neto fa ndray androany dia tonga ny an-danitra any dia eona ndray avy eo a any amin'le fiainana mandrakizay toy zao ny tiavan'andriamanitra ny tontolo zao a nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay misy tombontsoa tokoa pasteur ary ahoana tokoa ny fomba andraisantsika zay tombontsoa zay a ao amin'ny fanjakan'andriamanitra tena fanirian'andriamanitra pasteur tsy janona ao Israely ihany ny famonjena tsy janona ao amin'ny tanin'ny Hebreo ihany a ireo karazana fitahina satria dia anisan'ny firenena tahin'andriamanitra zany Hebreo zany firenena jio zany pasteur ary ny tenin'andriamanitra zay nambara tamin'ny Abrahama ny teneninao teo tsisy raha raka tany a fa dia tanteraka amin'ireo Hebreo jiosy a amin'izao fotoana zao zay anisan'ny tena firenena zay azo lazaina hoe manan-karena ary be dia be ny kristianina mba maniry mba ho an'izany Israela zany a mba nitsaka ny tany Israela zany a tany voata tena voata ary tsy Israela ihany nefa ny tian'andriamanitra ho tahina fa arak'izay tenin'ny pasteur teo zay hoe ny azo fijalian'i jesosy a efa programan'ny tompo mihitsy dia ny azo fijalian'ny tompo a no azo lazaina hoe lalana misokatra ho an'ny jentilisa rehetra ary izay voasoratra tamin'ny jaona toko 10 pasteur tamin'ny jaona toko 10 a jaona toko 10 dia misy tenin'andriamanitra tahaka zao hoe dia tahaka ny afantarany ray a sy ny afantarako ny ray ary zao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ty aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoetiko ka iainony feoko ary ho tonga andihan'ny ray izy sady ho ray ihany ny mpiandry zany dia manambara antsika malagasy ao anatin'izay hoe manana ondry hafa dikan'izany dia hoe manana olona hafa akoatra ny firenena jiosy a
zay mba tiako tahina ihany ko zay mba tiako omena fahasoavana ihany ko andriamanitra nefa tsy manery an'izy aniza pasteur tsy manery izy hoe tena tsy maintsy nareo malagasy tsy maintsy mandray anareo ary tsy maintsy mino ana nareo fa raha vao tsy mino ana nareo a ataoko mahita nareo anomoko hatrany amin'ny madinika hatrany amin'ny lehibe niny ataoko mahita mihitsy tsy izay ny tompo fa ny tompo a miandry fanapa-kevitsika izy miandry atsika anatona azy misy ihany koa teny fikasana pasteur atao amin'ny amaky teny fikanao na maky baiboly de mba maky ihany koa aloha atao amin'ny petera voalohany toko faharoa teo akaiky levakitsika teo ihany petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy de zao mivaky ny teny fa ianareo kosa dia taranaka voafidy izy io de manambara atsika malagasy pasteur sika malagasy anambara ny ten'andriamanitra hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona lalàn'andriamanitra ho an'ny tena mba ilazanareo na tsara lainy antsoanareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazava amin'ny magaka ino tsara antoyny dia ianareo zay tsy firenena akory fa iny fankehitriny de olon'andriamanitra zay tsy namindrana fo fankehitriny de namindrana fo ny tena marina pasteur tsika malagasy tena mendrika ny aringana ary mendrika raha ny lalàna raha ny tsy finotsika an'andriamanitra hatramin'izay de mendrika ny hoazerany amin'ny elotsika menakavy fa noho le azo fijaliany jesosy noho ny azo fijaliany jesosy teo izy mitombo hoe manana ondry hafa manana gasy be de be any a Madagasikara any misy gasy koa mely patrana maneran-tany zay manaraka zao fandaran'izao reny keo de ho angoniko izy andriamanitra de ho tahiko ihany koa zareo ka voalohany aloha pasteur hoe mba andraisinao siny andraisinao isitrahano fitahin'andriamanitra de zao mila mino ny teny fikasan'andriamanitra ianao mila ian'ny sofinao zany hoe ianao de natson'andriamanitra ho an'ny tenany ianao de nalain'andriamanitra mba ho angonina ao anatin'ny vala ray ka ho tahin'andriamanitra ary jesosy ozy ny ten'andriamanitra hoe ho ray ihany ny mpiandry de jesosy kristy no mpiandry tsara ka isika io zany matoky anao zany fa rehefa mino ny teny fikasan'andriamanitra io anao dia manaiky ny teny fikasan'andriamanitra io anao dia marina aminao zany ary tanteraka aminao alohan'ny teny anao pasteur de vakiko ihany koa tamin'ny mamaky teny any tsika tamin'ny Romanina toko fahavalo milaza zay teny fikasana zay tamin'ny Romanina toko fahavalo andiny fatelo amby telopolo iza no iapanga ny olombofidin'andriamanitra andriamanitra manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy ny efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitetra kavanan'andriamanitra ary mifona ao atsika izy ny anameloka ny olombofidin'andriamanitra ny olombofidin'andriamanitra de tsy mijanona ho jiosy tsony tsy mijanona ho Israely tsony fa ianao zay nanaiky an' Jesosy ianao zay nandray filazantsara ianao zay vonina na de voizao ary ianao vao nanapa-kevitra hivavaka de ianao de natson'andriamanitra hoe olombofidin'andriamanitra ianao de natson'andriamanitra hoe olona marin'andriamanitra maimaimpona mendrika andray ny fitahin'andriamanitra pasteur misy olona maro mbola misalasala indraindray misy vahoaka maro mametra-panotaninany amin'ny hoe mbola mety ho voavela heloko ave za ny amin'ity fahotana mahafaty zay fa nataoko ty mbola mety ho raisin'andriamanitra va aho ny amin'ny adosona mihoampampana zay efa nataoko mbola mety ho tafarina ve ny fiainako zao efa iraha mahity zao efa impiripotika efa mipiry totongana mbola mety ho sitrana va ity aretiko ity zany pasteur ny fanontaniana miverimberina ao am-ponin'ny olona raha olotsotra no anontanianany zany de ohatran'ny fanontaniana mila valiny zany zavatra zany tsy mila valiny fa mila valiny hoe izany mahalala zay fiainana hoanina ho sitrana ianao na ho afaka ianao mety ho zay ny valiteny azo fa raha vao mibantsina itsika ryavana miverina kely eo amin'ny azo fijalian'ny tompo mitoditra kely ao golgota de eny avy hatrany ny valiny andrazavako aminao fa eny ny valiny tamin'ny andro paska zay nanomboana ny tompo teo amin'ny azo fijaliana raha tsarotsika tsara dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Barabasy
io Barabasy io dia jilamboto mpamon'olona ary mijaja manam-pahafatiny fa rehefa tonga ny fotoanan'ny Paska lay nandatsahana ny rano Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia io pasteur no ataoko hoe sary anankiray maneno mpanota rehetra hoe azon'Andriamanitra navoaka avy tao ny tranomaizina i Barabasy, azon'Andriamanitra avoaka ny tranomaizina ny olona rehetra, ny tranomaizina ny fahotana, ny tranomaizina ny adosoana, ny tranomaizina ny aretina, ny tranomaizina ny fantsana lalina, azon'Andriamanitra hoe sorina tahaka ny Barabasy. Dia hita ny fahazavana lehibe. Ny antony, i Jesosy Tompo no efa nisolo voina nanaiky ho faty nitondra ny adosoantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy lehilahy anankiroa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka amin'ny Tompo. Samy jiolahy izy ireo. Andeha hoetrerentsika hoe mpangalatr'omby na mpanolana zaza tsy ampy-taona na mpanondrana rem-pirenena na mety mpangalatra mihitsy. De tamin'izany fotoana zany ny olona tena faratampon'ny olon-dratsy zany a dia omboana ny hazo. Io no fahafatesana faran'ny ratsy indrindra, fahafatesana manala baraka indrindra dia io omboana amin'ny hazo fijaliana io. Misy fomba be dehibe a amin'ny ny jiosy ny olona ao le hoe toram-bato fa lay omboana amin'ny hazo. Zay mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe voaosina izay miantona amin'ny hazo. Dia io zany ny fahafatesana farany tena ratsy indrindra. Ary Jesosy tafiditra tao anatiny io na dia tsy nanota azy dia nanaiky ampanetrehitena, nanaiky ampitiavana hoe ho tonga tahaka ny olon-dratsy na dia tsy olon-dratsy azy. Ny solotena ny mpanota rehetra teo amin'ny hazo fijaliana ny Tompo. Ny anam-porofoina fa mahery ny hazo fijaliana Jesosy dia nitodika tamin'ilay teo akavia. Io le teo akavia manao hoe vonjeo ny tenanao sy izahay dia midina raha tena zanak'Andriamanitra ianao, tsy namaly ny Tompo. Dia nitodika indray le jiolahy anankiray teo amin'ny ankavanana. Dia io le jiolahy teo amin'ny ankavanana manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Jesosy io tsarovy a rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Zany hoe mbola nanana fotoana ibebany izy, ny tanany efa tsy afaka nanao an'izao intsony, ny lohalika nefa tsy afaka nandohalika intsony, tsy afaka nanarany sampony tany an-tranontony izy satria efa nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny aniny ataony dia mbola nisokatra ny vavany ka niteny manao hoe mamela ny heloko. Dia hoy Jesosy manao hoe lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Anio zany hoe azon'Andriamanitra atao pasteur André Alvarez nirina ny mamela ny heloko ny olona rehetra. Hoy ny Salamo 7:7 izay mamela ny heloko rehetra ary manasitrana ny aretina rehetra. Tia pahery anao a ianao mametraka an'izany fanontaniana zany hoe movy hoe misy fanantenana ny amiko, movy hoe mbola mety ho voavela heloko a, movy hoe mbola mety ho sitrana. Dia hoy ny soratra masina mantsy anao androany izay mamela ny heloko ao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, na aretin'inona na aretin'inona. Azo ny sitraniny zany, azo ny afahany zany. Zay zavatra lehibe zay pastor. Ny Romanina 10 ny 9:7 dia hoy ny Baiboly manao hoe satria raha manaiky an' Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao, manaiky an' Jesosy io zany akoatran'le fibebahana dia manaiky an' Jesosy ho Tompo. Ary Jesosy efa zavaintsika foana eto fa tsy razam-bazaha zany, tsy razam-bazaha zany Jesosy. Tsisy resaka ran'olombelona ao amin'i Jesosy fa vakio ny bokon'ny Matio hoe Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy, niteraka ny tsisy resaka hoe ADN zany fa zaza avy amin'ny fanamasina Jesosy. Zany hoe ran'Andriamanitra ny ao anatiny, tsisy raha nampanota na iray azy. Ary zany mahatonga ny olona rehefa mandray an'i Jesosy dia lasa nateraka indray, lasa tsy mahay manota ao zao mbola azany ten'Andriamanitra. Ko satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty hovonjena ianao. Zay zany lalam-pamonjena zay pasteur.
fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Dingana tsy maintsy ataon'ny olona io amin'ilay hoe mandray an' Jesosy, mandray an'ilay famonjena. Tsy ahita Jesosy vatany ianao ho raisinao hoe aosikafa mivava dia midira atao anatiko ianao. Fa io le tenin'Andriamanitra io zany pastera hoe raha manaiky an' Jesosy ho tompo ianao mivavanao miteny zany ary mino amin'ny fonao raisina amin'ny fonao izy. Fa Andriamanitra efa nanaka anazy tamaty io vonjena ianao amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Tena possible ny antonga ny olona io vao fo. Tena possible ny antonga ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zay no tena anisan'ny délivrance lehibe indrindra, ny délivrance ngeza be indrindra pasteur. Io ihany le hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devolony zao, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devolony. Tsika moa manao an'iny foana. Fa ny tena délivrance ngeza be dia ny fanekenao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ao anatin'ny fonao, inonao zany teny zany. Jereo tsara ry havana fa rehefa mibebaka ny olona anankiray ny aretina ny ry havany, ny aretina ny avy amin'ny fahotany. Ka rehefa mibebaka ny olona miala ny zany ny aretina, ny fantsana ny avy amin'ny fahotany, ny ozona ny tambony fahotana, saza ny fahotana ny zany ozony zany. Fa raha manaiky an' Jesosy ny olona ary mino an'ilay famonjena zay nataony tao Golgota dia afaka pasteur lay ozona teo amin'ny fiainana. Ny ataoko hoe areti-po firifiry ny olona marary fo, miakatra tension, midina tension, tratrana palpitation, tratrana gros cœur, test lava, mivindavinda lava, sosotra foana mandava-taona, tafitohana foana mandava-taona, be felonana foana mandava-taona, mety tsara velatsy anka marary ny fo, matsatso ny rà na marihitra be ny rà, tsy mety ho sitrana mihitsy le areti-po. Ny fanafodiny ny areti-po raha lasiana bavy malala dia ozy ny soratra masina. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amin'ny fotoana zany ianao manaiky an' Jesosy, manaiky an' Jesosy. Tena sako no miteny pasteur fa natsoroana aza le devoly eo anatin'le olona tsy ho tamanao satria nahoana Jesosy no mipetraka ao anatin'le olona, miendaka miala amin'izay daholo ny areti-po rehetrarehetra. Zany zavatra teniko aminao zany a, mila finono zany, raisina amin'ny finono zany, ary zany no anisan'ny famonjena lehibe zay nataon'ny tompo. Ary io aneny mahatonga le hoe hitanao misy olona andraray tsy afaka mihitsy na délivrenao roa taona zany, miala aminaran'i Jesosy ny devolony zao. Tonga koa izy isan'andro mandritra ny roa taona tsy afaka, mandritra ny roa taona tsy afaka. Hoe tena maninona ary any efa manaraka délivrance tsy afaka. Tsotra be le izy. Ny antony tsy mbola nyraisinao am-ponao Jesosy, tsy mbola tafiditra ao anatinao ary tsy ninonao akory. Ny tanan'ny pasteur mipetraka any ambony lohanao na ny mpiandry ny ninonao, fa Jesosy Kristy tompo lay namonjy anao sy tanapaka anao tsy ninonao anky. Tsy mety afaka ny fahoriana, tsy mety afaka ny aretina, tsy mety afaka ny tebiteby, tsy mety afaka ny fantsana, tsy mety afaka ny trosa, tsy mety afaka ny toetra ratsy. Ny antony tsy manana le finoantsika tsy niraisitsika Jesosy. Zany ny antony ty hoe anraisana ny tompontsoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tompontsoa tamin'ny zavatra nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Pasteur André Alvarez. Misy tompontsoa tokoa pasteur ary eto dia ohatrany matsapa hoe misy karazana rem-pianakaviana amin'izao fotoana zao ianao mety hoe samy miasanareo mivady, samy miasa samy manana ny asany a, mampidi-bola otrano a dia manomboka mihamana-karenina reo amin'izao fotoana zao, mahazo fiara, mahazo tany, manomboka metimety le fiainany e. Dia satria tsy manana an' Jesosy ianao dia miayay ianao dia lasa ianao nanatina paka nakany amin'ny ombiasy ianao hoe nakany amin'ny mpanao fanafody komorianina ianao tsy ody gasy ihany pasteur, misy ody komorianina ihany koa hoe tazominao amin'ny ody fotia mivadinao fandrao dia asolon'ny olo-kafa ianao satria ianao mihitsy mahatsapa hoe na mivadinao ara dia ohatrany hoe ohatrany tia mijerijery vehivavy, mitady ampirafy, efa latsaka ao anatina, efa miditra ao anatin'ireny karazana fivavahana mahazo mampirafy reny. Misy karazana fivavahana manko pasteur mahazo mampirafy. Misy fivavahana mahazo mampirafy dia vadinao fa latsaka tamin'ireny ary ianao mahatsapa mihitsy misy zavatra hafahafa ataon'ity vadinao ty dia tsy hitanao zay atao, tsy hitanao zay aleo dia lasa ianao nakaody fitianao hitazomana ny vadinao nefa ianao fa tsy hoe misy korotana aminareo fa ianao fotsiny mahatsapa mihitsy tena miraha izao ny toy
tena ho ratsy nefa raha nyty tantary ty efa mandindindina anao le izy efa tsapanao le izy satria na niavanao ary ranabavy na niavanao ary ny ray aman-dreninao a ny retapo aminao a de fa hitanao mihitsy a ny anaovan'ny ty rangaty anazy fa ataony vingavingainy tevatevainy tenenany ratsy de mieritreritra anao hoe any amin'ny fanaovana ody komoriana ny vahaolana zany efa miteny aminao androany ao am' jesosy ny tena vahaolana ao am' jesosy kristy tompo avany nazareta le maty teo amin'ny azo fijaliana ao ny vahaolanao ao no andriamanitra mahery indrindra ny andriamanitra ny komoriana fanompotsapony komoriana tsy mahery no jesosy ny andriamanitra fanompotsapony odigasy tsy mahery no jesosy nanody afrikana tsy mahery no jesosy na izy na de bomba atomika na de bomba satany rosia tsy mahery no jesosy na iza na izy tsy mahery no jesosy ary zay ny antony nafatesany jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka na izy ianao na izy de mbola mandray anao jesosy ozy anao hoe za reo anatin'ity ody rasy ty hoe pastera de mbola azony jesosy raisina eny mbola azony raisina tsara mihitsy ianao manapay hevitra ianao am'izao fotoana zao ary io reo ody gasy ampiasainao reo fa jesosy ny mahafaka miaro ny tokantranonao miaro mivady aman-janakao miaro ny fiainanao jesosy rery any zareo le ao anaty baiboly nisy vehivavy anakire pastera tena azo ola-tanana ny jangajanga zany hoe azo ola-tanana ny jangajanga zany de tratra miaraka amin'ny porofo hita maso apabe maso raha am'izao fotoana zao de hoe nalaina sary tamin'ny telefone iPhone 14 Pro mihitsy ngama dia natao navoena tamin'ny tsy haiko tamin'ny page isan-karazany Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram nalefa tany naparitaka amin'ny anao manjery nalefa vaovao mihitsy hita maso hita porofo io raha matotratra ny jangajanga de noentina teo am' Jesosy ary rehefa noentina teo am' Jesosy izy ny olona efa vonona mono azy ny olona efa vonona hitora bata io androany io tsy maintsy maty io androany fa zao ny tao am-pony Jesosy pastera zao ny tao am-pony Jesosy hoe ataoko zay fomba rehetra anavotana an'io vehivavy io teo zay koa ianao zay menao ty fandarany ty ho atao am' Jesosy zay fomba rehetra anavotana anao fa arao nitingana zay nambarata aminao mandray an' Jesosy ianao manatona an' Jesosy ianao miaiky ianao hoe Jesosy no Andriamanitra de zao ny teny Jesosy aminao ho ataon'ny tompo zay anavotana anao ary ozy ny tompo hoe raha tsy maintsy toroam-bato ary ty vehivavy ty de alao izy ho velona fa za toroam-bato ny tompo zany efa nanao calcul be deaibe mihitsy hoe za no faty aho solo ny toeran'ity vehivavy ty de tahaka zany koa ianao efa maty anao teo amin'ny azo fijaliana ny tompo efa nisolo ny toeranao izy tsy mila maty tsony ianao tsy mila mpijaliana tsony ianao tsy mila miaritra amin'ny aretina tsony ianao fa raisao ny famonjena nitingana ataonao fotsiny de am'teny ianao mivavanao hoe Jesosy hatram'izay dia nanota nanompo sampy hatram'izay tratra ola-tanana ny jangajanga tratra ola-tanana nanompo sampy mihitsy fandroana Jesosy maiky mifahotako raisao Jesosy mamelany eloko dingana tsotra fotsiny ataonao de mandray zay famelan-keloko ty vehivavy ty moa pastera zay tratra ola-tanana ny jangajanga de tsy voatora bato ary ozy ny tompo hoe moa nisy nanameloko anao va raha vehivavy de ozy raha vehivavy hoe tsy nisy nanameloko tompo de ozy ny tompo hoe za ko tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisy zao aza manota itsony vitany tompo nanafitra ny vehivavy io zay tena efa hoe efa firifany eto ny basy de efa hoe tena tratra ota zay hoe tsy firina ny basy fa mbola hitany tompo ihany ny fomba namonjena azy ianao koa hitany tompo foana ny fomba amonjena anao aza matahotra ianao aza manana iay ianao fa ny tompo mato anao teo amin'ny azo fijaliana pastera zay moa ny anton'ny ampianarantsika nyty loha hevitra ty hoe ny tompontsoza tokony horaisitsika na amin'ny androm-pahavelomantsika na amin'ny fotoana afatesantsika tamin'ireo zavatra ny aretan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana iverenako kely lay galatianina teo sy lay bokin'ny Petera faharoa teo Petera voalotoko faharoa teo pasteur tsy hoe avetsika ovakina fa misy andalatsoratra masina anisan'ny goavana tao de ny hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy zereo tsara zay teny zay nitondra ny aretintsika tokoa izy ny zavatra anakoroa mahakasika ny fanasitranana ny faharoa teo izy manao hoe ary ny dia kapoka
taminy no fanasitsanana ny aretina rehetra nentiny aloha zany le aretina rehefa karazana aretina io na ny efa lasana ny mbola ho avy dia aveo mbola nokapohana indray Jesosy kapohana misy moa ny teny maneo kapohana ny 7 tsy mandiso an'izay korytsika fa tsy dia hita taratra loatra anatin'ny baiboly hoe 7 ve i Paoly no kapohana ny 7 fa raha nikapoka zany raha namotika an' Jesosy io mety ny 7 indimy farafakeliny 39 fa indimy na impolo zany mety any amin'ny 7 satria trany amin'ny azo fizaliana dia andeha foana nikapoka ny apôstôly Paoly aza matsy nikapohany 7 impiry rehefa tsy maty ndroa fa mety maromaro ny an'ny tompo dia iny le dia kapoka tamin'ny Jesosy isaky ny mikapoka dia misy nofo mendaka aretina zay sitrana amin'iny amin'ilay karavasy vy mifangaro taolana dia misy nofo mendaka fanasitranana iny zay sitrana ny aretim-bavony sitrana ny aretinaty sitrana ny aretina any amin'ny iotsina io sitrana any amin'ny afero sitrana daholo ny vatana manontolo isaky ny kapohana zany Jesosy ka raisitsika amin'ilay finoana le izy hoe tena zany marina nataon'ny tompo tamiko dia lasa tomady be sy amin'ny forma be salama foantsika pasteur zay le dia kapoka taminy fanasitranana ary izy nitondra ny aretintsika lay eo amboky Galatiana dia hoe nanavitra antsika tamin'ny ozony lalàna izy mba ho tonga amintsika lay fitahiana amin'ny Abrahama lay fahitana anaky 7 araka ny efa ndresako teo tonga aty amintsika ihany koa zany hoe ny ozona dia misy ozona avy amin'ny fahotana rehefa nanota ny olona tsy maintsy vaozona fa kio tsara ny Genesis 3 fa rehefa nanota Adama sy Eva dia ozona ny tambony zay rehefa nanompo sampony ny razambenao na ny ray aman-dreninao ny lalao ody ratsy ngamba tsy ataontsika hoe ody gasy pasteur satria misy ody gasy tsara ihany ane fa ody ratsy ody gasy zao ohatra hoe reny evoka ravo tsara ody malagasy iny gasy ihany ny malagasy ihany ny gasy dia tsara ihany reny fa le ody ratsy le santsika ia dia mety tena hoe nanompo ody ratsy na tany amin'ny omby asy na reny mantsy natao hoe mpanompo sampy ny omby asy tadarabe reny zany no atao hoe mpanompo sampy reny kalan'olo reny atao hoe mpanompo sampy mety mpandeha amin'ireny ianao dia miteraka ozony reny mampirafitsy tena mijanganjanga misotro toka mamilava mampahory vady amantsanaka reny fahotany reny mitondra ozony reny alatry mitondra ozony reny amin'ny fotoana le olona miverina amin'i Jesosy ka matsapa hoe misy ozona ny amatarana hoe misy ozona le olona pasteur mety ho resatsika kely io rapitso amin'ilesitsika rapitso ny amatarana fa misy ozona le olona dia mikorotana ny sainy misy korotanana tsy milavina ao anatin'ny sainy sy ao anatin'ny fony ao dia zay zavatra rehetra tsanga ny mentsera zay zavatra rehetra taony tsy mety tanteraka hatramin'ny farany zay rehetrarehetra fanirina be vision fa tsy mety tanteraka mihitsy ohatra hoe tianana tokantrano fa tsy mety mahazo ny anjara voatendry tianangana orinasa fa midaraboka foana manana vision be tia andeha lavitra be ny vision fa izy tsy mety andeha lavitra tsy mety ho afaka mihitsy misy aretina hitovitovizana na fomba fatesana hitovitovizana sanatria hoe matin'ny accident daholo na matin'ny areti-po daholo na fahatapahana lalan-dra daholo reny ny atao hoe ozona i Jesosy no nitondra antsika teo amin'ny azo fijaliana na nafaka tao anatin'izay atao hoe ozony lalàna zay raha ny soratra masina no jerena zany hoe afaka ny vovontsy le olona zany pasteur Alvarez raha ohatra ka manapa-kevitra anompo sy anatonan'Andriamanitra dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy inona moa le hoe fitahinao amin'ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy averiko indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy ataoko tsisy diso mihitsy le izy ozy izy hoe dia atonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao alehibe ny anaranao ho fitahina tokoa ianao hita zay manisy soanao fa hanosona zay manosona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany tsy ho tahina fotsiny Abrahama
fa ho fitahina ihany ko ho fitahina ihany ko zany teny fikasan'andriamanitra zany a tian'andriamanitra ho tanteraka amintsika raha mino ny filazantsaritsika raha mino ny azy fijaliana jesosy tsika ny teniny amin'ny azy fijaliana dia fahadalàna ho an'izay ho very fa herin'andriamanitra kosa ho amintsika izay ho vonjena zany hoe raha mitory momba ny herin'ny azy fijaliantsika dia re olona voavony sy olona voafidy dia manaiky fa ny olona very dia manohitra an'io a pasteur André Alvarez a izay ny famidipitiana ny fotoanantsika tamin'ity androany ity amin'ny asabotsy ho avy zao eto amin'ny lettre frère eto rehefa nambojanahary eto amin'ny temple eto bypass eto Jerusalem Karaobato manerana ny trano fivavahana avao ny olo iresaka makasiany hoe tombontsoa zay tokony ho raisitsika tamin'ny nafatesan'ny tombo teo amin'ny azo fijaliantsika pasteur sy ny azahoana ireo atao hoe fitahina amin'ny Abrahama araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka antsika isotra ny tompo pasteur noho izay tenin'Andriamanitra zay aloha no azo lazaina hoe azo natao androany fa raha pitso araka ny tenao teo dia toizantsika izay fampianarana izay nde hivavaka antsika ary isotra ny tompo raha eo dia misotranao zay noho ny amin'izay hoe afamonjena ny azo fijaliana nafatesan'ny tompo Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana izay tsy nanotakory nanindre-pandeha aza fa nanaiky kosa hivesatra ny aretina rehetra hivesatra ny ozona hivesatra ny fahotana zay tsy firenen'Andriamanitra akory tsy firenena masina akory fa iny fa oloko azy ny amin'ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'izany sakrifisy nataonao zany Jesosy noho ny amin'izany nanoloranao ny tenanao faty ka nandatsanao ny ranao nanoloranao ny iainao teo amin'ny azo fijaliana ary dia maty teo ambony azo fijaliana tokoa ianao maty tao anaty fahafambaraka maty tao anatina jaly maty tao anatina fangirifirina ary nanezana aza nampangina ny hirifiry tao anatin'ny vatanao dia tsy nanaiky ampanginana zany hirifiry zany ianao raha nomena vinaigre teo ambony azo fijaliana fa niaritra ianao mba hatonga anao voavonjy hatonga ny mpianty tsiraray avy a voavonjy Jesosy eo noho ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana tapaka ny ozona rehetrarehetra dia tapaka noho ny diakapaka natao taminao diakapaka rehetrarehetra sitrana ny aretina rehetrarehetra sitrana ny aretina rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary ny ady-tsaina rehetra noho ny satroka tsilo natao tamin'ny lohanao ka nampitreten'ny rasy ny vongan-dra tany amin'ny lohanao tany ny zanana letika faran'izay mafy zany satroka tsilo zany mba hampiboboky ny raha mba hanala ny ady-tsaina ireo zavatra mampivadika to ireo zavatra manahira-tsaina mampiahiahy mampitebiteby dia voalefina ihany koa ny fonao Jesosy mba hanavotana ray ny famonjena nataonao tompo dia feno ho an'ny olona tsiraray avy izay mila zany ka dia aoka zany famonjena zany aoka ny tombontsoa rehetra noho ny amin'izany famonjena zany dia ho tonga aminay tsiraray avy ho azonay tsiraray avy ary ho raikina tsiraray avy dia ho tahina ny tsiraray avy say mandray an'izay famonjena samy sitraka ny tombotsoa ny amin'ny nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana efa lasa ny zavatra taloha miara vaombao Kristy teo amin'ny azo fijaliana ary tsy zahatsoa ny velona fa Kristy mivelona atao anato ary ny avelomako ankehitriny dia avelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra fiainam-baovao fitahin'Andriamanitra fandresena fanasitranana fanafahana fitahina be dehibe fitahiny Abrahama ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay ny fotoanantsika dia samy ho tahin'Andriamanitra raha pitso indray raha sitrapon'ny tompo veloma tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety tsy mba azy Nanisik ang punyang palay ang niran
zany o izandray zao ny lazany zany aza manonofo zany ndray aloha de tsisy satria zay efa vita fatidra tamin'i jesosy ainay tsara arseny voalaza amin'ny baiboly aza manome fitoerana ho any devoly tandremy matoritory farina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diabla ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina amonjy fanahan'olona amin'ny alalany ty gadona hafa kely ty no hideranay any jesosy kristy de mandry ve nieritreritra ao odry inona ny olana jesosy nytorinay fa tsy ny anara-piangonana mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana izy ny lalana sy fahamarinana zahoana fiainana niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny ppe1 amitsika kristianina io tsisy problème aza vao ny antony aro hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit afa ihany ho any miaraka amin'ny jeso isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo kado tombonandro amin'ny zavatra atao rehetra tena ily febo za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka aho tsary jesoa nanenenako ny vitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamelaho izy izy nitarika safy iriko ny anana toepo mitovy amin'ny joseph dafy pepeshainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanotonany toako fa ny fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa de manarakeny foana ny ainy fa ombiazana tsara kosy zany a tiany secret tsy mila taratasy stylo na lacré mino fa fantapatatra ao ihany le lacré jesosy kristy ve bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny tia-tany fa ny tena afinaritra de ny any an-danitrany any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 de milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ro avy aminy